Mampitombona aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay akana afatra amin'ity an'ity dia ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 7 tapany 2 hatramin'ny 7 izay fanovakina tamintsika teo. Eny anivon'ny fiarahamonina eny ry havana dia misy ireo karazan'olona izay manohitra ny filazantsara. Misy mihitsy aza ireo olona izay mahasamana ratsy ny filazantsara, manosim-potaka izany filazantsara izany. Sahin' izy ireo mihitsy no manambara fa tsy nitondra vokatra teto anivon'ny firenena ny filazantsara. Ny filazantsara no antony mbola mampahantra ny malagasy ankehitriny. Dia izany no ezahana haparitaka, izany no ezahana voizina eny anivon'ny fiarahamonina mba hanaratsiana ny filazantsara. Fa ity perikopantsika ity asan'ny apôstôly toko 10 ity ry havana dia manasongadina sy maneho ny amin'ny hoe tena nitondra vokatra tsara teo amin'ny olona ny filazantsara. Misy vokatra azo raisina sy azo tsapahitanana hita maso izay nentin'ny filazantsara. Dia izany no lohahevitra zao toriteny zao ny amin'ny hoe inona ny vokatra nentin'ny filazantsara tamin'ny olona. Ka nojerena voalohany ao anatin'izany dia voalohany ny filazantsara dia mampifandray ny olona rehetra. Ny filazantsara dia mampifandray ny olona rehetra, ary ny faharoa ny filazantsara dia mitondra ho amin'ny fanetretena. Ireo no fizarana ho voaboasantsika ao anatin'izao toriteny zao. Ity soratra masina ity ry havana dia maneho tantara izay i Petera izay mpitory filazantsara, i Kornelio izay mila ny filazantsara. Dia izy mirahalahireo no eo atenatenany, ny filazantsara no manelanelana azy ireo. Dia ao anatin'izany tantara izany no atarafana sahitanany amin'ny hoe mampifandray ny olona rehetra ny filazantsara ary mitondra ho amin'ny fanetretena ny filazantsara. Andeha raha hojerentsika voalohany amin'ny hoe mampifandray ny olona rehetra ny filazantsara. Ambara eo amin'ny 7 tapany 2 io ry havana ny amin'ny hoe ny ainga tao i Petera. Manondro toerana izany araka ny tantara izay voalaza teo aloha dia ny antrano tao amin'ny Simona mpandon-koditra i Petera. Ary izany asan'ny mpandon-koditra izany teo amin'ny Jiosy dia asa izay antsoina ihany koa hoe olona maloto no manatanteraka izany asa izany. Efa nazavaina tamintsika teto tamin'ny fotoana izany hoe maloto izany. Fa izany asa izany satria fa maninona no maloto? Satria mifanerasera amin'ny fatim-biby. Ny hoditry ny biby no avadika kapa, avadika kitapo mba ho ampiasaina eny anivon'ny fiarahamonina. Kanefa izany asa izany dia niteraka faniliana teo anivon'ny fiarahamonina. Voailikilika i Petera, i Simona mpandon-koditra, hany ka nitoka-monina izy. Fa i Petera kosa dia tsy nijery izany fanilian'ny fiarahamonina izany. Fa rehefa niantrano tao izy dia hita tao anatin'izany sahadiny amin'ny hoe fifandraisana. Ilay olona izay nailiky ny fiarahamonina no nifandraisan'ny Petera. Dia izay ny endrim-pifandraisana voalohany amin'ny hoe nisy fifandraisana tao anatin'izany noho ny filazantsara. Fa ny fifandraisana faharoa ihany koa ry havana rehefa mamaky ny tantara isika, hitantsika ery amin'ny ambony ery, dia i Kornelio, tsy i Kornelio mivantana no nandeha nakany amin'ny Petera, fa naniraka mpanompo roa izy sy miaramila anankiray. Dia izany miaramila izany dia Romanina. Ary ireo mpanompo roa sy miaramila ireo no nampiantra nohon'ny Petera tao amin'ny tranon'ny Simona. Izany dia tena fady tokoa teo amin'ny Jiosy, izany hoe mampiantrano
olona hafa firenena izany, tena tsy fanao zany teo amin'ny Jiosy. Ary manamafy izany fifandraisany samy hafa firenena izany ny voalaza eo amin'ny 7:20. Teny filazan'i Petera fa hoe fady amin'ny Jiosy ny hanan-draharaha amin'ny olona hafa firenena aminy. Teny Romanina izany. Ao anatin'izany dia hatarafana ny amin'ny hoe fifandraisan'ny olona. Satria raha vao miresaka hoe olona rehetra tokoa isika, dia ao an-tsaina avy hatrany ny amin'ny hoe misy tokoa eny anivon'ny fiarahamonina ny tsy fitovitsaranga, ny fahasamihafana ara-pirazanana, ny fahasamihafana amin'ny fiaviana. Dia izany rehetra izany no foanany filazantsara, fa indreo havondry ny filazantsara ho iray ny olona rehetra, ka azambara hoe mampifandray ny olona rehetra ny filazantsara. Fa tamin'ny Jiosy no mampiatrano ny olona hafa firenena aminy. Fa tamin'ny Jiosy zany hoe miara-misakafo amin'ny olona izay hafa firenena aminy zany. Kanefa ry havana, inona sy azo antoka fa tena niara-nisakafo tokoa i Petera sy ireto iraka ireto, satria araka ny voalaza dia hoe niampitsy izy ireo vao niala tao amin'izany trano izany. Dia sarotra no inona hoe androany ianao ny tonga dia tsy omena sakafo mihitsy ianao va raha pitso anefa vao hiala ao anatin'izany tokantrano izany. Kanefa izany fiaraha-misakafo amin'ny olona samy hafa firenena izany teo amin'ny Jiosy dia tena tsy fanao sy tena fady tokoa. Satria matsy ny jentilisa ny olona hafa firenena teo amin'ny Jiosy dia lazaina fa maloto izy ireny. Ny fiaraha-misakafo amin'ny jentilisa dia heverina ho mandoto ny Jiosy, fa tamin'ny Jiosy ihany koa miantrano any amin'ny olona hafa firenena aminy. Kanefa rehefa nanaraka ny tantara isika dia i Petera indray no nandeha nakany amin'ny tranon'ny Kornelio, izay tena tsy fanao teo amin'ny Jiosy. Kanefa noho ny filazantsara dia indreo fa tafiombona ny olona samy hafa firenena. Indreo fa tafiombona ny olona izay antsoina hoe fady, dia ny olona izay tsy mifampiditra trano, ny olona izay tsy tokony hiara-hisakafo, fa indrindra ny tena zava-pady teo amin'ny Jiosy ihany koa dia ny manambady ny olona izay hafa firenena aminy. Satria ho fiarovana ny finoana izy ireo dia alohan'izy ireo isamizy ihany no mifanambady. Fa tsy izany ihany ry havana no ahitana fa mampifandray ny olona rehetra ny filazantsara. Fa voalaza ihany koa fa nisy ireo rahalahy izay tao jopo izay nanaraka ny Petera sy ireo iraka nandeha nakany amin'ny Kornelio. Ireo izay Jiosy, ka manamafy ny fifandraisana rehetra zany, fa tao ny Jiosy, tao ny Romanina, tao ireo mpanompo ireo, dia manamafy fa noho ny filazantsara dia nifandray ny olona rehetra. Satria tamin'izany vanim-potoana izany dia ny Jiosy sy ny jentilisa ireo no karazan'olona, ireo no sokajin'olona, dia ny Jiosy na jentilisa izay antsoina hoe hafa firenena ihany koa. Fa tsy ny ara-pirazanana ihany ry havana no hatarafana hoe mampifandray ny olona rehetra ny filazantsara. Fa miainga amin'ireo mpandray anjara izay no tany isaina rehetra ireo, dia andeha ho jerentsika indray no maha izy azy avy ny tsirairay. Voalohany dia i Kornelio izay kapiteny mpitartafika, izay manana miaramila 100 farafahakeliny ny feheziny tapahany. Izay ny voalohany. Fa eo ihany koa i Petera izay apôstôly. Fantatsika tsara ny tantara fa i Petera dia mpanarato, ka ny mpanarato indreo nifandray tamin'ny kapiteny izay manam-boninahitra. Izay ny voalohany. Fa rehefa nandeha ihany koa teny an-dalana teny dia nisy an'ireto rahalahy tao jopa ireto izay nanana ny fiainana andavanandro, izay manambara ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro.
manambara ny tsirairay ny isambatan'olona eny anivon'ny fiarahamonina izay nanana ny maha izy azy avy tsirairay avy, noho indreo fa niara-dalana tamin'ny mpanarato, noho indreo fa nandena ny an-trano tany amin'ny manam-boninahitra. Fa mamarana azy dia ireo namany Kornelio, ny fianakavianan'ny Kornelio, ireo havana aman-tsakaiza, dia ireo zanaka, ny vady na izay olona izay nipetraka tao amin'ny tranony, ny namany izay mitovy hevitra aminy, mitovy fomba fijery aminy, mitovy fomba sy fiaina ara-pivavahana amin'ny Kornelio, noho indreo vory ny andry an'i Petera tao an-tokantranony. Ka tao anatin'izany dia nifandray avokoa na ny manam-boninahitra, na ny ankohonany, na ny mpanarato, na ny olona izay teny anivon'ny fiarahamonina noho ny filazantsara. Fa hoy ny soratra masina hoe tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Galatiana 3:9-20. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ohatra hita maso amin'izany fampifandraisan'ny filazantsara ny olona rehetra izany ny fijoroan'ny fiangonana ankehitriny. Fa moa ave tsy hita tanatin'ny fiangonana ny karazan'olona rehetra, fa moa ave tsy hita tanatin'ny fiangonana ny sokajin'olona rehetra, fa moa ave tsy hita tanatin'ny fiangonana ny sarangan'olona rehetra, fa indreo na ny avy any atsimo, na ny avy any avaratra, na ny avy any andrefana, na ny avy any atsinanana, fa ampiraisin'ny filazantsara ka nitsangana ny fiangonana. Mety mbola hitantsika tokoa mantsy eny anivon'ny fiarahamonina eny ny fijerena, ny fivoizana ny karazan'olona, ny sarangan'olona. Mety mbola misy mivoy ny amin'ny tsy fitoviana, ny tsy fitovi-kevitra, ny tsy fitovi-pijery, ny tsy fitoviana ara-pitsanganana, ny fivoizana ny fahasamihafana rehetra. Fa ny fiangonana kosa dia tsy tokony hiaina ao anatin'izany, fa ny fiangonana dia efa olona izay mandray ny filazantsara, fa indrindra ihany koa miaina ny filazantsara. Ka tsy tokony ho hita tanatin'ny fiangonana ny fanavakavahana ara-bolon-koditra, tsy tokony ho hita tanatin'ny fiangonana ny fanavakavahana ara-pirazanana, fa ny fiangonana dia iray ihany ao amin'i Jesoa Kristy. Andeha ry havana ho jerentsika ny fizarana faharoa, teny aminy hoe ny filazantsara dia mitondra ho amin'ny fanetretena. Ny fanetretena ry havana dia fialana amin'ny toerana ambony, fidinana kosa ho amin'ny toerana ambany. Fialana amin'ny toerana ambony izay heverin'ny olona ho misy anao, fialana amin'ny toerana ambony izay ametrahan'ny olona anao, fa fidinana ho mitovy amin'ny rehetra. Izany no antsoina hoe fanetretena. Ary hita taratra ao anatin'ity soratra masina ity izany fanetretena izany, dia amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny teny izay nataon'i Petera. Ambara eo ry havana fa niainga tao Jopa izy ary nandeha nakany Kaisaria. Raha ny malagasy dia misy fomba fiteny izay ny aminy hoe foto-kazo vorona ka izay manana no manantona. Fa tsy izany ny zava-misy eto ry havana. I Kornelio no mila amin'ny Petera, fa i Petera kosa no indreo niainga tao Jopa nandeha nakany Kaisaria. Dia ara-baky teny aminy hoe niala tao amin'ny toerana izay misy azy ka nandeha nakany amin'ny toeran'ny hafa. Fa hita ao anatin'izany toerana izany ihany koa ry havana ny amin'ny elanela toerana izay misy, satria ambara hoe ny ampitso izy vao tonga. Dia raha ny elanelan'ny toerana dia eo amin'ny 50 hatramin'ny 550 kilometatra eo izany elanelan'ny Jopa sy Kaisaria zany. Ary raha izany dia ny dia tongotra no mbola nisy tamin'izany vanim-potoana izany,
Ary raha hoe vita indray andro dia olona tena nandeha mafy tokoa izy tao anatin'izany, ka iza no andehan'olo tena ho any amin'ny hafa izay any alavitra kanefa ny hafa no milanao. Iza no andehan'olo tena ho any amin'ny hafa izay andeha tongotra iray andro kanefa izy no milanao, raha tsy olona manana fanetretena lalina. Fambara ihany koa ry havana hita ao anatin'ny fihetsika izay nataon'i Petera, ary tena hatarafana ny fanetretena dia ny eo amin'ny voalazan'ny 5:20 sy ny 9:20. Rehefa tonga tao an-tranon'i Kornelio Petera dia avy hatrany i Kornelio dia niankohoka sy nitsaoka teo an-tongotry Petera. Ny ambaran'ny soratra masina ao anatin'izany ry havana dia fanehoana fanajana no nieritreretin'ny Kornelio ho atao, kanefa tsy nankasitrahan'ny Petera izany. Izany fomba fanao izany teo amin'ny tatsinanana izay tamin'izany vanim-potoana izany dia tena fanao tokoa tamin'ny mpanjaka. Fa tamin'ny jiosy izany fomba fanao izany, ny jiosy izay kristianina, dia tsy fanao izany fihetsika izany fa natokana ho an'Andriamanitra irery ihany. Satria izany niankohoka izany ry havana, ilay nitsaoka, rehefa jerena ny teny fototra dia teny tokana ihany no ambaran'ny soratra masina milaza azy, fa nanamafisana azy dia nilazana azy hoe sady niankohoka no nitsaoka. Fa rehefa ny sary ny jerena ao anatin'izany dia tena milela-paladia, miankohoka miondrika eo anatrehan'ilay olona ka na milelaka ny tany na milelaka ny tongony. Izany io fihetsika izay nataon'i Kornelio, ka izany no nahatonga an'i Petera nampitsangana azy avy hatrany. Izany fihetsika izany dia naneho fa nampitovian'i Kornelio tamin'Andriamanitra i Petera, ka izany no nahatonga an'i Petera nanetri-tena avy hatrany, nilazany aminy hoe mitsangana fa olona ihany aho. Fa hita ao anatin'izany teny nataon'i Petera izany ihany koa ry havana, fa raha nampitsangana izy dia tsy nirehare, raha nampitsangana izy dia tsy nieboebo, tsy niteny izy hoe zange apôstôly ihany, zange mpitory teny ihany, fa inona no teneniny? Olona ihany. Nampitovy ny tenany, na dia apôstôly azy izy, na dia mpitory teny azy izy, dia nampitovy ny tenany tamin'ny olona rehetra. Tena fanetretena lalina tokoa izany ry havana, tena fanetretena lalina tokoa izany ry havana. Fa hoy ny soratra masina hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isiry ary. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompony, ny olona izay tena nandray ny filazantsara, ny olona izay tena miaina ny filazantsara dia manetri-tena hatrany. Indraindray tokoa isika rehefa manam-pahalalana, indraindray isika rehefa mila antsika ny hafa dia toa tia hieboebo izany isika, toa tia ampiseho ny tena antsika hoe isika ny tena zavatra, indrindra hoe nahomby ny zavatra natao, totosa atsakany sy andavany. Fa rehefa tafita ianao ry havana dia mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra, mahaiza manetri-tena, fa Andriamanitra no natao izao antsika. Fa indraindray ihany koa ry hafa ny hafa no mametraka antsika amin'ny toerana ambony. Indraindray rehefa nahazo navita nanampy ny hafa isika dia izy no manandratra antsika, ka rehefa manao antsika izany ny hafa ry havana dia izao, mahaiza manetri-tena ka mampitodika azy sy mampianatra azy, fa Andriamanitra no natao izao antsika. Olombelona ihany isika, ka ny fahaiza manao, ny fahalalana rehetra izay ananantsika dia avy amin'ny Andriamanitra, ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha fitinina ry havana izay voalaza dia izao, ny filazantsara dia tena mitondra vokatra ho an'ny olona rehetra, ary rehefa mandray ny filazantsara ny olona rehetra na ny fahavalo azy dia indreo fa tonga tahaka ny mpirahalahy. Fa ny filazantsara ihany koa dia mitondra sy mitarika ao amin'ny fanetretena,
Ka ny olona izay manaiky sy mandray ny filazantsara dia manetry tena lalandava. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.